avy any Aplominay indray moa zany no namana Norbert no enotsika amin'ny herinandro satria dia izy no adaraka ty délégation'ny Firetimada hiatrika izay mondial pupille any an-toerana izay. Arak'izany dia azo voatsy tapaka tsika mpanaraka ny fanandarana mahery makasika ny dian'ny délégation any amin'izany fidinan'ny tompon-daka eran-tany izany. Fantatra ihany koa mbola fa aorinan'ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany dia mbola hiatrika tournoi iraisam-pirenena iray any Grenoble ny ekipa ny Jetimada ho an'ny latsaky ny 13 taona. Ny latsaky ny 15 taona ihany koa dia hiatrika fananana iraisam-pirenena any amin'ny tanànany club ny US Pontery fa ireo izy ireo kosa indray dia ny faha 15 ny volana May ho avy izao vao hiala eto Madagasikara. Miandra-pendra izay rehetrarehetra zany dia misy ihany koa ny fifaninanana mbola mandeha eto toerana amin'izao fotoana izao hoe tsy atao madinika indray isika hiresaka mandinina ilay fifaninanana antsoina hoe tournoi fifankatiavana. Androany no nitanterahana ny lalao famaranana telo mahakasika ity faninanana ity ho an'ny skady vétéran zany ho an'ny skady senior A sy ny senior B ka ny famaranana teo amin'ny senior B no arahantsika izay nikatrohan'ny FC sportive avy atao madinika sy ny FCS avy ny Ambobao zareo avetsy atao madinika mbola ny voaka nandresy tao aoriana ny fandakana Tirobi tamin'ny isa 10-9. Famaranana telo lehibe notanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny zaridaina etsy Antanimena tao anatin'ny tournoi fifankatiavana izay karakarain'ireo tanora ao anatin'ny fokontany atao madinika Tanyavo. Skady vétéran, skady senior voalohany sy senior faharoa no niatrika ny lalao famaranana tamin'ity androany ity. Raha ho an'ny skady senior voalohany ary dia nahitana ampandray anjara 12 tao anatin'izany faninanana izany ka ireto tody amin'ny famaranana izay arahantsika amin'ny sary ireto dia zareo FC sportiva avy etsy atao madinika manao akanjo mena amin'ny sary mikatroka amin'ny FCS avy ny Ambobao manao akanjo mavo maitso amin'ny sary. Nisaraka tsala ronoroa ny rotota atao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Taorian'ny fandakana Tirobi izay vao tafavoaka zareo FC sportiva tamin'ny isa 4-5. Tamin'ity androany ity ihany koa no nitanterahana ny famaranana teo amin'ny skady vétéran ka niaonany zareo avy eo amin'ny garazy sy ny FC Papa saraka atsala ihany koa ny rotota raisiray tao anatin'ny fotoana ara-dalàna tao anatin'ny fandakana Tirobi ihany koa vao tafavoaka ny FC Papa tamin'ny isa 3-2. Tsy totosa hatramin'ny farany kosa ny lalao ny kazika sy ny DT tamin'izany lalao famaranana izany fa noho ny maizina ny andro tratry ny mpitsara teo amin'ny minitra fahatelo amby roapolo ny falalao. Mbola ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka izany ny lalao famaranana ho an'ny senior voalohany izay nahitana mpandray anjara 4 amby roapolo.